teny fiainana. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay nanolotra anareo kosa. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo izao nataovy ho fahatserovana ahy. Amen. Korintianina 1:2-20 sy ny 4. Jesosy Kristy izany miresaka izany tateriny Paoly apôstôly izany. Nambarany Jesosy Kristy tamin'ny Paoly mizava-nisy tamin'ny nandrenany ny fanasan'ny Tompo niaraka tamin'ny mpianatra. Raha no marina mantsy, Paoly apôstôly tsy mba nanatrika an'izany fanondrenana amin'ny fanasan'ny Tompo izany fa ny mpianatra 12 lany teo. Fa atio arina nampahalalany Jesosy Kristy azy zany fanondrenana ny fanasan'ny Tompo izany. Ka averin'ny Paoly teneny eto izany tenin'i Jesosy izany. Ilay manao hoe ity no tenako ho anareo izao nataovy ho fahatserovana. Ry havana, ny fanasan'ny Tompo teny didiny Jesosy ho fiainany fiangonana mba hatsiarovana azy. Akoatran'izay hoe amialan'i Jesosy heloko atsika, hamezan'i Jesosy fiainana mandrakizay atsika, dia tsy azo atao ambany zavatra koa no hoe ataon'i Jesosy io ahafahantsika mahatsiaro azy. Ao amin'izany andraisantsika ny fanasan'ny Tompo izany no tsarovantsika fa misy anankiray izay nanolo tena tao anatin'ny fangirofiriana sy ny fahoriana ho ahy sy ho anao, dia Jesosy Kristy izany. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo aho dia torotoro fo sy mangorakoraka mahatsiaro fa izany no mendrika ho faty, izany no mendrika hijaly, fa tsy Jesosy Kristy. Ary io tian'i Jesosy ho tsarovantsika mandrakariva. Io mahatonga ny fiangonana tsy maintsy misy fanasan'ny Tompo ry havana mba hahatonga hibebaka, hahatonga handiny tena, mba hahatonga anao eritreritra tsara ny amin'ny hoe mpanota tsy mendrika anao fa misy anankiray tena tianao. Izay nge ny antony fanasan'ny Tompo koa. Akoatran'izay hinanantsika ny tena mandrahan'i Jesosy hitondra fiainana sy fiadanana sy famelan-keloka ao antsika izany ry havana, dia fanomanan'i Jesosy atsika koa. Tian'i Jesosy ny fiainam-panahintsika mba ho fiainam-panahy mahay madiny tena isanandro. Raha falifaly amin'izao fotsiny atsika hoe mahafinaritra Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia falifaly amin'ny fotsiny fa tsy mahay mandiny tena, tsy mahay bebaka. Ary izay na nindriny ny fiangonantsika mafy ny teolojian'ny azo fijaliana ry havana, ahatonga anao atsiaro foana ny fijalian'i Jesosy Kristy. Androany ary aza misalasala manatona ny fanasan'ny Tompo, aza atakalo ny asa mandrarany fanasan'ny Tompo. Amin'izao herinandro masina zao misy fandraisana fanasan'ny Tompo ny alakamisy masina, misy fandraisana fanasan'ny Tompo amin'ny aladiny Paska. Mahazo toa manatona an'izany fa raha ny tsara azany na isanandro sanandro ary andray fanasan'ny Tompo, izay ny tena tian'Andriamanitra. Aza misalasala ry havana manatona ny fanasan'ny Tompo mba hatsiarovanao an'i Jesosy Kristy. Fa rehefa tsaronao Jesosy Kristy dia faly Jesosy, ary rehefa faly Jesosy dia fatan'izay mahasoa anao. Amen.